Zazavavy kely mena vava voateraka no hita faty no saritiny alika ka tonga tao anatiny lakoron'olona tao amin'ny lot TB 92 omaly 3 janoary 2024 tokony tamin'ny fitora aligny teo. Zazalahy kely 7 taona sendra nivoaka Andiamany no nahita alika nisarika zavatra hafahafa ka naraiky tahotra azy ary nilaza tamin'ny ray aman-dreny avy hatrany. Akora nefa no ateran'ilay renim-pianakaviana raha nahita fa olana no nisaritin'ireo alika ireo ary efa lanin'izy ireo ny tongony sy ny ilan-tanany. Avy hatrany dia nampandre ny mpifanolo-bodirindrina ny filohan'ny fokontany ary ny polisy ny gendarme izy ireo. Amboa zegny mitondra zo baka tsede baka taheny mitondra san'izay fa izy fa navy zegny tamin'ny 7 heures izy indesina amboa zanako zegny alefako nandeha siky izy alefako andeha siky amin'izay izy mivogna papa misy raha bozoko ao e zany boka mitondra torche izy nitsoloviko igny zako ndraiky zegny io papoeto oe zako ndraiky tsy papoeto miboaka nantompo ny zako tamin'ny torche narikitsy tsara zako omby ndraiky zany boka tamin'ny jirany tambady raha ty olo e ka evy zanako tany mivaditsika zao ndao zava olo mavidividy tantanàna kendriky itiky papadaboka atao za nakany papadaboka n'izany misy ala mila kahigna président fokontany sa mandeha polisy misy polisy donc anaty lakolitsika tamiko zany kaiky polisy anaty lakoly izy nagnano garde ka zegny fa izy garde nandeha tamin'ny maposy zay za nako tamin'ny maposy atsika andeha amin'ny vice président ndraiky zay jiaby amizay kaiky président kaiky zay olo jiaby hitatsika io na mizara jiaby zegny farany voalohany nahitany. Tsy fantatra ny toerana izay niaviany ity zaza izay nentiny alika io araka ny fagnazavagna nataony Abdoulaye ren'le zaza nahita azy voalohany fa izy efa tonga tao anaty lakoro no hitanay ho izy fa ny fagnazavany mpitsabo dia nanao fitsirena kosa